fanjana atao hoe fanjairana tena mpamorokira sady mpihira mpanoratra tia mozika tia mitsangatsangana fa 80 taona no tao anatin'ny mozika 80 taona zay ny karakontsehatra voalohany 80 taona mihitsy volana jolay tahaka zao no ny karakontsehatra voalohany tao anatin'ilay tantara-nkira nosoratan'ny ray aman-dreniko zany hoe Rado sy Célestin Andriamanantena niaraka tamin'ny Railovy dia ny Railovy moa tarika tsy nisy vehivavy tamin'izany nefa misy hira anankiray tokony nisy vehivavy dia zany nataon'ny Rado sy Célestin Andriamanantena hoe maninona raha ianao no manao an'ilay izy dia nataoko ilay hira hoe nahoana ianao no tomany dia ilay tonga teo zany tamin'ny taona 580 nanao fampisehoana nanao faninanana tao amin'ny centre Albert Camus ny FM amin'izao fotoana izao dia mba azoko ilay faninanana dia ilay tonga teo dia nisokatra ho any radio Madagasikara nanaovako fandraisam-peo dia fandraisam-peo amin'ny 10 enina eo fa efa tonga ny fotoana 980 dia nandeha nakany Frantsa nianatra dia niverina avany aho efa nanambady miteraka eny kelikely taorinan'izay dia niasa noho izany ilay mozika zany ohatrany tsy dia tena nisy intsony mihitsy ny fiakarana an-tsehatra nandritra ny 30 taona fa ny famorona-kira no nitohatra ny hatrany ho an'ireo namana tanora ho an'ny ireo mitovy andihana mitovy amiko dia tonga ny taona 2000 dia nanapa-kevitra hoe hirotsaka manontolo amin'izay amin'ny lafin'ny mozika ny eritreritra ny anao producteur éditrice na disque zany dia nanao kely foana fa saingy sarotsarotra ilay izy eto Madagasikara dia tamin'ny taona 5 no navokako ny mozika tsotra zao album anankiroa izy io misy hira 30 ny ndramako ny namako tsy latsaka eo amin'ny 30 eo koa ao anatiny eo zany hoe tsisy feoko mihitsy ireo disque ireo akory fa ny hira miforoniko dolodolo no anatiny hoe mozika tsotra zao dia ilay tonga teo ny fihavanako niaraka tamin'ny tanora tsy mahaforona hira ho andrehetra ako fa nefa alohany amronako-hira dia tsy maintsy fantatra tsara ilay olona fantatra aloha izy amin'ny mampihira azy ny timbre vocal zany ny souffle le resaka teknika rehetra aloha tsy maintsy fantariko hoe fanandrify amin'ilay zavatra mba heveriko fa havita an'ilay hira foroniko ve voalohany faharoa tsy maintsy fantariko mba nytoetrany tsy maintsy olona mifakahazo amiko mifankaty amiko raha zany tsy mahavita lira za tsy mahavita hira an'ny olona rehetra nefa na dia eo daholo ary zay rehetrarehetra mifankaty be zaika tsara ny feony kazo mety tsy havita ihany na zany azy noho izany ny tena marina famorona-kira tsy misy lalànany fa miankina amin'ny inspiration miankina fotsiny amin'izay tena fiaingany ny aingam-panahy io dia zay ihany dia izahay anao fampisehoana anamariana an'izay 80 taona izay miaraka amin'ny sasatsasany fa izy rehetra tsy tratrantso sady be atao no misy tsy eto an-toerana intsony dia izay tratrantso aloha no natsona hiaraka ankalazan'io ao amin'ny Escara amin'ny 6 jolay izao manomboka amin'ny 3 tolakandro raha hoe raha samy mpamorokira raha ho ana manokana tena sady zoko no ray aman-dreny no fitaratra no ataoko hoe ngambany tsisy mihoatra anazy tsisy oatra azy zay ny lazako azy zay tena ho anay miaraka miasa aminazy zao dia tena mahatsapa be mihitsy hoe tena manatombo satria afaka miriaria afaka makafy sy afaka miara-miana amin'ny mozika any azy tena hoe fitaratra zay ny lazako azy amina fa na mitonkira na ny melodina rehetrarehetra tena manao mozika izy zay ny rahana taminy tsy teo masony aloha dia efa tany efa mozikany zany efa nitaizatra fahakely efa nenona teny amin'ny onjam-peo teny dia efa iny efa tavela tao anaty dia nitaiza koa nahafahana nanabe vo mozika nataon'ny tena